Andrasina ahoana zany fitsarana azy. Ty fitsarana koa zany a rehefa mazobilika zany fitsarana dia lazainy zany a fahafoana ny fianana izy dia lazainy ihany koa fa efa foana fividianana dia miantoanany ihany koa zany ny vaty rehetra raha matoa ary lalaka manatsona zany hoe lazainy fa hoe aotra zany miantona dia averina ny fividianana zay zany raha fiteny fa raha vakina zany dia zany hoe aotra le vaty satria fifoanana dia naomby zany a ny paikady nentinay zany a zay lazaina fa nisy anabato anisan'ny rehetra fomba rehetra nentina nanodidinana safidy rehetra dia izay no nampatonga an'ireny foanana ny biby fitsarana izay a na ny foanana ny vato rehetra azony ramatoa lalaka manatso zany a dia verina zany ny fividianana marihana zany a fa izay a nangataka disqualification zany hoe satria ny fitenenana samihafa nataony ampahabe-maso hoe ny disqualification nefany a rehefa iny aloha navoaka ny fitsarana dia eketsika rehetra ary nandito ny fitsarana dito fitsarana zany ny teny hoe didina ny amerenana ny fividianana dikan'izay zany a raha miteny hoe didina ny amerenana ny fividianana makany amin'ny mpitondra fanjakana zany zay didy anankiray faran'izay hoe didiny ny amerenana ny fividianana dia mbadidy mpitsarana azy koa dia tokony hanaja an'izay daholo zany ny rehetra satria manana lana ny rehetra zay ngamba no azo andrikana aloha amin'ny ankapobeny ny zavatra manao ahoana fa vondrena tokotiko Madagasikara hiatrika andray izay fividianana famerenana ny antokotiko Madagasikara moa dia manara-dalàna amin'ny mandatera aloha dia hoe tena zany mandatera antokotiko tena fa nefa mbola ekena tiko Madagasikara zany tsika zany tokony vonona fividianana ho avy zany io manatezotsika hiatrika fanjakana atony aingana lizy nafotsy miangavy stade de droit apetraka zany hoe tokony resana atao ohatra moramana toloka atao elabe le élection amataona maro fa mba atao anatin'ny fotoana ara-dalàna mbola azalalana zany zay ny fangatako anisany hoe commune maromaro misy an'izay hoe averina ny fividianana tamin'ny fitondrana teo aloha tarisina PDS lasa PDS ampitatana tao mety verina ihany koa nefa zay amin'ny commune maromaro anisan'izany tany rivo ahoana zany fomba fijeriny atokotimo am'izay aloha tsy tehiditra am'izay za tena mandaterany tojo eto monsieur tojo eto Antananarivo tsy tehiditra am'izay fa ngamba anjara fanjakana mijery dito fitsarana teo zany a dia ny rehefa nabilika zany fitsarana ozy izy a dia nalazainy zany a fahafoana ny fividianana nisy tamin'ny fotoana iny a dia lazainy ihany koa fa efa foana fividianana dia foanany ihany koa zany ny vato rehetra ny raha matoa ary lalaka manatso zany hoe ny lazainy fa hoe aotra zany ny antony dia averina ny fividianana zay zany raha fiteny fa raha vakina zany dikan'izany hoe aotra le vato satria fifoanana dia naomby zany a ny paikady nentinay zany a zay lazaina fa nisy alabato anisan'ny reto fomba rehetra nentina nanodidinana safidy reto dia izay no nampatonga an'ireny foanana ny dito fitsarana izay a na ny foanana ny vato rehetra azony raha matoa ary lalaka manatso zany a dia verina zany ny fividianana marihana zany a fa izay a nangataka disqualification zany satria reny fitenenana samihafa nataony ampahabe-maso hoe tokony disqualification kanefany a efa iny aloha navoaka ny fitsarana dia eketsika rehetra ary nandito ny fitsarana dito fitsarana zany no teny hoe didina ny amerenana ny fividianana dikan'izay zany a raha miteny hoe didina ny amerenana ny fividianana makany amin'ny mpitondra fanjakana zany zay didy anankiray faran'izay hoe didiny ny amerenana ny fividianana dia madidy mpitsarana azy moa dia tokony hanaja an'izay daholo zany ny rehetra satria manana lana ny rehetra zay ngamba no azo andrikana aloha amin'ny ankapobeny le zavatra zao aloha ny zavatra lehibe tamin'le didy androany tsy misy alabato afaka mandehandeha fotsiny tsony zany manomboka izao fa tena nandraindraiky zany aloha ny fitsarana dia ny foanana hatramin'le vato rehetra tahazo tamin'ny alalana fombafomba
mandika lalàna no zany zany tena dingana lehibe zay zavatra miraitsy ny fitsarana rahan'izay a mba handraisan'ny rehetra lesona rapitso fa nalany ary ianao zany ka rehefa mangalatra kalabato dia mety hofanana zany dia tsy lany indray ary zay ny zavatra izy zany a tsy maintsy ala amin'ny toerana zany a lay a olona zay mifanana teo ny vatony mero vinany amoahana ny datim-pifidianana zay kosa angambany alohany amin'ny fanjakananareo ny manontany momba zay fa ny zavatra azo antoka fotsiny dia didrim-pitsarana ilay zavatra nisy teo a dia tsy maintsy zany a tanterahana zany zay ngamba no azy zay fa ny fomba hoe fotoana kosany a tsy izay ny mahafantatra ny antokotiko Madagasikara moa dia manara-dalàna amin'ny mandatera aloha dia hoe ikena zay tsy marina fa somary mandatera ny tojo ravalomanana anatena fa tojo ravalomanana mandresy rehefa moa rehefa iny dia fitsarana dia ikena tiko Madagasikara zany tsika zany tokony vonona dian'izao hiatrika amin'le fifidianana ho avy zany miomana dian'izao tsika hiatrika an'izany fifidianana dia tsy fantatra zay fotoana fanjakana io raha ataony aingana izy a nambola taretra za fotsiny miangavy ohatra mba état de droit napetraka eo dia zany hoe tokony isana amin'izao zany dia tena mba hoe ohatra mba atao tsy ohatra mora maka toraka atao elabe le élection amataona maro fa mba atao anatin'ny fotoana ara-dalàna voarazalàna zany fifidianana zay ny fangataro anisany hoe commune maromaro misy an'izay hoe averina amin'ny fifidianana tamin'ny fitondrana teo aloha tarisina PDS lasa PDS amin'ny mpitatana tao mety iverina ihany koa nefa zay amin'ny commune maromaro anisan'izany tany rivo ahoana zany fomba fijeriny atokotima za aloha tsy tehiditra amin'izay za tena mandatera ny tojo eto monsieur tojo eto Antananarivo tsy tehiditra amin'izay fa ngamba njara amin'ny fanjakana mijery ny mangarahara ny fitantanana mazava zay no tiany fitondram-panjakana entina eto amin'ny firenena ny commune urbaine Antananarivo dia mametraka an'izay fitantanana mangarahara zay ihany koa hitatsika ny zava-nisy nisy ny fiantsona teny anivon'ny Bianco mba hitondrako amin'ny tompona andraikitra voalohany ny fanazavana momba ny fandaniana teto anivon'ny commune noentina ny antota taratasy rehetra mirakitra izany ary nazavana tamin'ny atsipriany namalina ny fantaniana izay napetraka izy ireo isorana ny teny anivon'ny Bianco satria tao anatin'ny professionnalisme no nanatanterahany an'izay fanadihadiana izay teo anivon'ny paka koa dia nanao ny asany araka ny tokony ho izy ry zareo ary na tapakandro sy ray alina ary vao nivoaka ny didy dia isorana an'izy ireo ny fanaovan'ny fanadihadiana zany tao anatin'ny mangarahara ny tenako amin'ny matompona andraikitra voalohany eto anivon'ny tanàna Antananarivo dia mametoky ny mponina fa anao ny farahieriko miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko mba anatsara andamina ary ametraka indrindra kosa mangarahara zay eto Antananarivo mba ho tena mendrika ny renivohitry Madagasikara ity tanànatsika ity eto dia manararoatra ny tenako maneho ny fahavononako ny amin'ny fitantanana mangarahara ny fahavononako koa hiasa ho an'Antananarivo miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko ary mametoko ny mponina Antananarivo miara-mientana isika anarina ny tanàna andamina ny tanàna anadio ny tanànatsika manao an'izao video zao ny amin'ny fiverenako miasa ankalalana eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo nisy moa ny famitorana sy ny fanadihadiana izay natao tamin'ny tenako amin'ny tompona andraikitra voalohany eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo tao anatin'izany dia nitondra ny fanazavana izay nangatana tamiko ny tenako teny anivon'ny Bianco azoko lazaina fa
lamina ny fanadiadiana tao anatin'ny fifanajana tanteraka tsisy teritery a ary teo anivon'ny fitsarana ihany koa dia nanao ny asany moa izy ireo tao anatin'izay famotorana izay. Ankehitriny zany a dia miverina miasa ankalalana tanteraka ny tenako ary miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia manome toky amin'ny mponin'Antananarivo fa andamina isika, anadio isika ary ny faniritsika dia mba homendrika ny renivohitry Madagasikara Antananarivo.